Zakarmanana Ferdinand. Mbola eo amin'izay sehatra politika izay hatrany somarina zavozavo ny fifandraisana nisy teo amin'ny vondrona VPM MMM sy ny antoko MMM izay tarian'Andriamatoa Ajo Andriananarivelo nitondra fanamariana mikasika izay indrindra ny député Marany Arisa avy eo amin'ny VPM MMM. Nanamafy ny vondrona politika VPM MMM fa miaradia amin'ny fitondrana izy ireo ary miray feo amin'ny fanambarana ny voaka teny amin'ny Carlton Nosy ny herinandro lasa teo. Nomariany député Marany Arisa fahalalana roa samihafa no nalehan'ny VPM MMM izay manana solombavambahoaka 500 sy ny antoko MMM tarihan'ny Ajo Andriananarivelo ao anatin'ny mitsangana ry malagasy. Tsy mamadika palitao zany ny député Mara fa ny logika ny VPM MMM ihany no arahana amin'izao fotoana izao manona ny fitondram-panjakana ity satria misy parlementaire mitovy agnaminy ary position atao hatrany voalohany ihany no tazominy amin'izao fotoana izao. Fanamarena faharoa zany dia le mikasika an'ireo VPM MMM. Ny VPM dia vondrona politika miaradia, ahitana ny avy, ahitana ny RPST, ahitana ny VAM, ahitana ny GLM, ahitana ny liaraiky. Tsy personnalité visivisy sahala ny tenako, sahala ny président Hajo. Fa ny MMM tamin'izay fotoana izay dia fikambanana tsotra le izy. Io zany no lasahana tamin'ny législative teo zany VPM MMM izay nahazo député eo amin'ny 500. Ary zay nahatonga ny fiainana Richard izay lasa ministre tamin'ny fotoanandrony dia nisy rupture atao tamin'izay fotoana izay. Position ny VPM MMM zany dia hoe tsy mijery arina tava, tsy mpanohitra fanao fanambarana fa manona fitondram-panjakana fa miteny tsy mety izay veriny fa mety haharasendrika an'ilay gouvernemanta zany. Dia rehefa nisy moa zany zay rupture zay dia natsanga ny président Hajo Fontoko ny MMM zay tsy nandray anjara akory tamin'ny fifidianana fa fikambanana izy tamin'izay fotoana izao ary mpikambana ao amin'ny vondrona politika miaradia izy tsy manana député ny MMM amin'izay fotoana izay. Ny VPM MMM izay manamafy fa manohitra ny fanakorontanana sy ny fanoganam-panjakana ary ho azy ireo tokony miandry fifidianana amin'ny 2024 izay rehetra mieritreritra aka fahefana.